Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Garif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée habilitée par l'État. Socavitre, Garif Center, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, Université GSI, Anulchuanao ni Vavao. Manana hatramin'ny 9 novambra izao ireo antoko politika anolorana ny kandida senatera avy amin'izy ireo andeha irery ny antoko HVM amin'izany fifidianana izany. Nanomboka androany kosa ny fidinan'ny komisera-pifidianana any amin'ireo komina 9 amerenana ny fifidianana kominaly manerana ny nosy. Manantanina indray ny fitokonana ny sendikany Air Madagascar tsy mitana ny teny nomeny ny fitondram-panjakana raha ny fanazavaan'izy ireo ary tsy vahaolana fa fandetehana sy famonoana ankolaka ny orinasa Airmad no fanapahan-kevitra ny raisiny. Orinasa mpamokatra arona taratasivy no omena lalana nanondraka ny tsenanato no solon'ny arona sachet hidina hatreny amin'ny mpivary mofo sy ny mpivarikena izany hoe ireo mpivarotra madinika kosa ny fisavana misy ny mbola mamokatra sachet antsokosoko ankehitriny. Tsy miemitra ny fitondram-panjakana fa tsy mahazo ampiasaina intsony ireo fiara manana familiana ankavanana nanomboka androany ny fampidirana fourrière ho an'ireo izay tratra ho gazy ny mpitandro filaminana ireo fiara raha tsy entina hovaina any amin'ny garage manao izany. Tsy misy idiran'ny fanjakana islamika ny fianjeran'ilay fiaramanidina rosiana tany Ejipta farany teo araka ny vokatry ny fanadiadiana tany an-toerana. Ankilan'izay manomboka miparitaka sy resy ny fanjakana islamika any Syria noho ny daroka bomba sy ny fanafiana mahery vaika ataony tafika rosiana azy ireo. Arahanao afaka fotoana foiny Antsipriandreo. Elle est la A60. A60. Rendez-vous au Salon de l'Auto avec ID Motors du 29 octobre au 1er novembre. GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, Paramed GSI Bypass, diplôme Bac plus 2 à Bac plus 5. Inscription ouverte au GSI Antananarivo, GSI Analakil, GSI Itaos, GSI Bypass, GSI Amboudflau. Socavitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapenac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement
enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA en Patsakan, derrière Knaps un peu flou. ISA en Bulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt busté Busk 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Stepper. Vélo elliptique. Vélo d'appartement. Tapis manuel. Manova fanatanjahantena 30 minitra isan'andro ho antoky ny fahasalamanao. Luxor, le plaisir du confort. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits cosmétiques, habillement, high-tech, nouvelles technologies, produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yarif Center Soirin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Stand disponible à louer. Renseignements 033 37 978 88. Yarif Center. RTL Tour 2015 est en Antananarivo. Miaraka amin'ny Stéphanie. Anga. Mamarana ny fankalazana ny faroapolo taona eto Antananarivo. Hojony Black Nadia. Tinati. Agongstaba. Ao amin'ny Coliseum Antsontsobe ny alahady 8 novembre 2015 manomboka amin'ny 10 maraina. Vidy fidirana 3,000 ariary. Raha vidy amin'ny RTL Moneno dia 10,2 ariary. Partenaire média Cool TV. Partenaire officiel Beryl, Huawei. Sponsor officiel RTL. Izany banky azitikizana hanomanako no avin'ireto ankizy reto. Aiza ary mibanky akeketo azo antoka hitehirizako ireo vola miditra. Tena mila banky mananatra ake fa ampitomboangana vola tataniko. Sipem Bank, quand tahiry, any ampitombo, zanabola 1,300 isam-bolana ary azo ampiasaina ankalalahana. Kanto tsotra amin'ny zanabola 200 ho an'ny rehetra. Zao zareo ary ity misy afatra. Ny fonosana ihany no niova ny vovon-tsavony Beryl fa ny ao anatiny sy ny fomba fanamboarana azy dia mitovy ihany sady manitra citron. Toraga izay ihany koa ny fiasany mandroatra tsara sady manadio ny loto rehetra. Misy ny fonosana 30 grama, 20 grama, 500 grama. Vovon-tsavony Beryl, aimez la vie. Bic 200 étiles. Bic Confort 2. Bic 300 étiles. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Elle est la A60. A60. Rendez-vous au salon de l'auto avec ID Motors du 29 octobre au 1er novembre.
miaraba tompoko lasy tompoko vavy ampitiavana no ionana amintsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao ampitiavana ihany koa no hanasanantsika rehetra hiaraka amin'ny ekipa rehetra hatramin'ny farany amin'ity arivan'ny alatsinainy ity. Ny tontolo ny toekarena no entintsika misantatra ny fiarahana fifamoivoizana na bakabaka raha toka manomboka mandrombaka ny tsenan'ny fifamezivezena anabakabaka ny kompania mpitaterana hafa amin'ny zotra anatiny amin'izao fotoana izao dia ahina iverina kosa indray ny olana ho an'ny kompania Air Madagascar milaza ny hanao fitokonana ny syndicat-ny mpiasa tsy mbola miravina hatramin'izao ny fitakina nataon'ireo syndicat ireo tsy mbola miverina miasa ireo mpanamory sy teknisiana efatra izay natsahatry ny tompona andraikitra teo anivo ny Air Madagascar tamin'ny asany nandritra ny fitakina syndikaly izay nataon'izy ireo ankilan'ny politika izay mandetika ny orinasa Air Madagascar ihany koa no atao amin'ity orinasa ity ankehitriny fa tsy anarenana azy raha ny fanazavana ireo anivon'ny syndikatrany. Fanady adiny Lili Rabiata. Tsy mbola miverina amin'ny asany, tsy mbola mandray karamba ary tsy mbola fantatra ihany koa no avandreo mpitarika amin'ny fitakina nataon'ny syndicat mpiasan'ny Air Madagascar hatreto. Raha tsy ahivina, ny antony ny sazy ny asa tamin'ireo mpiasan'ny Air Madagascar ireo taoriany marimaritra iraisana namana ny fitokonana ny volana jona teo sy ny didim-pitsarana tamin'ny fandroana tsy ara-dalàna ny asa tamin'izy ireo. Ampiakatra ny fitakina amin'ny ambaratonga ambony ireo mpiasa ireo raha ny fanazavany. Zay efa dareo zany hatreto dia mbola tsy niverina amin'ny asanay efa bolana izay zao tsy nandray karama. Zavatra misy dia taoriana reny hoe fitoriana nataon'ny syndicat ny intersyndical ny Air Madagascar ny direction générale tamin'izany hoe licenciement abusif nataonareo zany hoe nisy fanararotana pahefana zany tao ary tsy ara-drara ny fandroana anay dia namoaka didiny tribunal raha tadidinareo hoe suspendu zany décision zany. Hatreto nefany samy mody fanina avokoa na ny conseil d'administration zany na ny direction générale zany. Ankoatr'izay tsy nisy narahana ihany koa ny fiankevitra tapaka nandritra ny famahana ny olana. Fampianana ny karama mpiasa no ataon'ny tale général vaovao. Mamotika ny orinasa Air Madagascar ihany koa sy ny fanarenana ny kompania ny fanokafana ny abakabaka ny firenena. Mbola mijanona ao amin'ity orinasa ity ireo tompona andraikitra tsy nahomby hatramin'izay. Amizaparan'izay ho Air Mad aza ve tsy velona dia ianao indray mbola mampiditra concurrent na anatiny zany na ivelany zany aloha amiko famonoana ny Air Mad zay nge tsy matahotra rehefa nitenenay tsy matahotra fifaninanana mpiasan'ny Air Madagascar fa omeo anay le fitaovana fanomenareo sy ny vidinareo hatramin'izay nareo no nanapaka ny fividianana azy raha marina nge tokony ny directeur général sy ny technicienne miaraka aminy no miteny hoe ity ny fomba anarenana ny Air Mad reto avy ny fitaovana ilainay dia mandalo amin'ny conseil d'administration izy fa hatreto dia zay nandalo teo dia zareo foana nanapaka ity fiara vidiana zao njahatra ampiasaina zao mahazo an'ilay orinasa. ATR 72 600 zao vao panina indray dia any Sambava omaly ariva nefa avion voananana farana. Ny olona ihany niova saingy voatazon'ireo tompona andraikitra efa nandetika ny orinasa hatramin'izay. Ireo teknisiana izay nanapotsitra ny tsirariny sy ny fitantanana tsy nety tamin'ireo fotoan'ireny nefa mbola ankilabao. Manoloan'izany, mpandinika toe-karena maro no mametra-panontaniana momba ny tena tetim-panorina tian'ny fitondram-panjakana tao anarenana an'ity kompania nasionaly ity. Raha ny fahaiza-manao sy ny traikefa tsy tokony olana ho an'ny kompania Air Madagascar, ny fisian'ny fifaninanana mizotra anatiny ho ny mpanamory hafa. Sura fa efa misy stratégie no entin'io DG anay vaovao io ka fa amin'izao moa zany izy dia efa mametrapetraka an'izany ary efa mijery ny olona eritreretina hiara-miasa aminy fa ho anay personnel de conduite aloha zany dia tsy maintsy ataonay izay ampandeha an'io Air Madagascar. Marina fa ny aina amin'ny passager kanefa moa reny ny atao rehefa misy zavatra ohatran'io na zany veriko fa mbola tsy very complètement ny mpandeha ny orinasa Air Madagascar indrindra ny toerana sy ny makany Paris dia mbola be ty hitaingina ny fiaramanidiny Air Madagascar ihany. Tsy mbola hita taratra nefa ny hoe aiza dia takiny ahoana izay ezaka ilaina ahafahana miatrika araka ny tokony ho izy ny fifaninanana izay. Ratsorina tsy mbola miaron-doha ny orinasa Air Madagascar. Aiza ho aiza ny valon'ireo audit, ahoana ny momba ny vidin'ireo ATR ny Air Madagascar, ahoana ny fivoahana amin'ny lisitra maintin'ny Europeanina, ahoana ny fanenjehana ny tompona andraikitra na hatonga ny fikatsoan'ny Air Mad ary nahavery volany $300 tamin'ireny fitokonana ny tranga ny volana jona reny. Ny azo antoka aloha tombony lehibe ho an'ny kompania mpitaterana nabakabaka izay fananany tanana kavana mpitondra ankehitriny ny fahavoazan'ny Air Madagascar.
izany amin'izay tontolo toekarena izay hatrany isika mbola isan'ny fanontaniana mipetraka ihany koa amin'izao fotoana izao no hoe ho tonga hatramin'ny farany ve ho tonga mitanjona irina ve ny fifoazana ireo ankolafikely politika ankolafikely isan-karazany amin'izao fotoana izao izay mitaky ny amerenana amintsika malagasy ny ilzeparsa ho ampidirina ho isan'ny lahadinika eny amin'ny antenimpirenena ny momba ireo nosy kely ireo raha anambara ny solombavambahoaka sasany tamin'ity androany ity maro ihany koa ireo nylaza fa tsy emotra amin'ny fitakiana intsony tahaka ireo fikambanana maro samihafa izay nampiakapeo tatoato tokony ataony fitakiana raha ny fandaniany mpamakafaka raha mpiarahamonina iray saingy isan'ny manimba izany ary tsy mampisy lanja izany ny fanararaotany mpanao politika sasany fanadiadiny Lili Rabiata. Tsy emotra intsony ny fitakiana ny famerenana ireo nosy malagasy na ny ilzeparsa ho an'ny Madagasikara raha nitapaka androany teny amin'ilay votel. Nanome vahana ny frantsay ny filazam-pitondra fa tsy laharam-pahamena ny fitakian'ireo nosy ireo ony solitena avy amin'ny Arima. Izy ireo izay efa nitaky izany nosy izany tamin'ny taona 779. Raha ohatra ka nitsangana zao ny comité de sage izay nangatahany manokana dia angamba tsy tonga tamin'izao reo nosy kely reo fa dia zany comité de sage zany olona manam-pahendrena eto amin'ny firenena tsy anaonao foana mikasika ny fitantanana ny firenena ary mikasika ny reo nosy kely reo ka raha bangona zany dia tonga amin'ny kiondalana ny tantaran'ny Madagasikara ary tsy maintsy mitsangana daholo ny malagasy rehetra ary voninahitra lehibe ho an'ny amiral manokana zany satria dia izy tamin'ny fotoanandrony no anisany niady an'ireo nosy kely ireo teo anivan'ny firenenan'ny kambana. Ankilan'izay anolotra volavolan-kevitra roso eny anivon'ny antenimieram-pirenena nanao fitakian'ireo ony solombavambahoaka manohana izany fitakiana izany. Ho hita miavaka izay mankasitraka ny fanomezan'ireo nosy ireo ny frantsay sy ny miaro ny tombontsoan'ny malagasy raha ny fanazavana ny solombavambahoaka hatrany. Hisy volavolan-kevitra na hoe hisy fanapahana ifaneketsika na ny tena marina kokoa dia hoe fanaovana taratasy fotsiny fa ny foromantsika rehetra dia fa miombona hoe atsika ny tany. Rehefa vita io taratasy io dia aroso eo anivon'ny antenimieram-pirenena mba ankatoavina. Dia izy le niteneny ny député mipetafy teo iny hoe ho hitatsika eo hoe izy ny solombavambahoaka mankatoa dia izy ny solombavambahoaka tsy mankatoa. Fanararaotana ara-politika kosa no ataondreo manao fitakiana ankehitrindreo raha ny fanadihadiany mpamakafaka ara-piarahamonina iray. Tsy manana na ny fitaovana na ny vola na ny hery ara-tafika ahafahana manohatra ny tsindrin'ny firenena frantsay ny malagasy raha ny zava-misy ankehitriny. Isan'ny mahagaga ny mpanara-baovao indrindra ireo mpahay fifandraisana iraisam-pirenena ny hoe inona ny tsy arahan'ny fanjakana malagasy amin'ireo vondrona samihafa misy azy mitaky an'ireo ilzeparsa ireo manoloana izany. Amiko zany ararotan'ny mpanao politika zany ity zavatra miseho ity zany mba hisehosehony ho hita bahoaka ho hita poko ho hita pirenena hoe iny tena tia tanindrazana tokoa reny tena mahafinaritra tena reny mihitsy tena olona mendrika an'ity firenena ity zay ny tadiaviny io zany anetsiketsika an'izay opinion publique zay na ilay zay fomba fisainan'ny olo-pirenena malagasy misy ady tena tokony ataotsika faran'izay aingany eto dia niady amin'ny fahantrana le fahantratsika gasy aloha iadio aloha amin'ny fomba rehetrarehetra hoe iny io zahay tsika voandao hiady an'io nosy io fantako mahatsapa fa tena nosy any malagasy tokoa io raha ny ara-geografiany satria i Madagasikara no akaiky kokoa an'io nge na ny olombelona mipetraka teto no nitrandraka an'io taloha kokoa no zay olombelona frantsay tonga tateorina. Ampolo taona maro ny frantsay no niezaka namafatsy kelikely ireo nosy ireo tamin'ny tantaran'ny Madagasikara na tamin'ny kolontsaina hoy ny fanazavahan'ny Francis Turbo hatrany. Na ny anarana na ny tantaran'ireo nosy ireo samy ninina tsy nampahafantarana malagasy hatramin'izay. Manodidina ny 404 kilometatra tora-drony zone économique exclusive an'ireto nosy kely reto, izany hoe ny velaran-tany misy ny arena azo trandrahana. Ny tena raharaha amin'ity resaka ity na dia teo aza ny filazan'ny masoavio frantsay rehefa nanontanian'ny mpanao gazetiny Kolo TV FM, taitra avokoa ny hery politika rehetra. Mbola matory kosa ny eny Ambohitsirohatra sy Mahazoarivo.
ivadika eo amin'ny pejy politika kosa isika amin'ny fahenina ambin'ny folo ny volana novambra ho avy zao ny fiampitoana farany ahafahany antoko politika manolotra candidat ho an'ireo izay anolotra izany amin'ny fifidianana sénatorialy izay ho tanterahana ny fa 7 ny volana desambra ho avy zao. Milaza ny andeha irery moa ny antoko eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao amin'ny ity fifidianana ity tsy nisy kosa ny fanolorana na ny fanomezana amin'ny fomba ofisialy na ireo listra isa ofisialy momba ireo mpanolotsaina izay anampiny be ny tanàna ho isan'ny mpifidy lehibe ao anatin'izany fifidianana sénatorialy zany raha nanangona ny vaovao momba izany Zora Kotondrina tamin'ny tianio ity nanomboka androany kosa no nidina antsehatra ny commissaire avy amin'ny commissaire fifidianana avy amin'ny senita hiatrika ny fifidianana be ny tanàna Averina amin'ny commune 7 iverenantsika moa ny mahakasiky ny antsipriany zay fanadihadina izay rehefa avy eo fa isan'ny vaovao ihany koa tamin'ity anio ity nitondra fanazavana zany ny tompona andraikitry ny ministera ny fanajariana ny tany androany fa tsy fahefany lalao ravalomanana be ny tanàna ny manome lalana hanaovana fandravana ny eny andotapenaka raha ny fanazavana nentin'izy ireo raha ny zavanitranga no tanteran'ny gazety maromaro fa tsy nahazo lalina tamin'ny be ny tanàna kory ny fandravana natao teny amin'ny tany misy ny abattoir teo aloha sy ny manodidina azy ankehitriny tany izay fanolana ny antoko tiako Madagasikara misy fifanolanana ankolaka moa zany eo amin'ny antoko tiako Madagasikara sy ny antoko eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao fanampanazavana ny tompona andraikitra teo amin'ny ivony ministera ny fanazariana ny tany. Aloha zava-tsara ny fizarana andraikitra amin'ny ministera sy ny commune rehetrarehetra mikasika n'ity resaka fahasan'olona ty voalaza ny lalana tsara fa raha ohatra ka toerana natao honenana na ivarotana ka latsaky ny 500 mètre carré ny surface ny plancher dia ny commune ny fahefana manome ny permis de construire rehefa nandalo ny avia ny service régional ny aménagement territoire le izy mifanaraka reo rehetra reo dia ameny maire amin'ny anarany fanjakana malagasy ny permis de construire fa tsy misy permis de construire omena amin'ny anarana maire anatin'ny texte. Tamin'ny tianio ity moa dia fantatra araka izany fa nisy ny fametrahana fitoriana nataony mpisolo vava ny orinasa Tico mahakasika ny ity tany nisy ny abattoir teny aloha sy ny manodidina azy eny andotam-penaka ity ny fanjakana malagasy moa no toriny amin'izany ny fomba izay nivarotana izany tany izany amin'ny amehana raha ny fanazavana sy ny fanadihadiana izay nataonay tamin'ny tianio ity ny filazana izy ireo fa karazana fivarotana bitolo ny fanana ny orinasa ny filo teo aloha Marc Ravalomanana no antony anaovan'izy ireo izay fitoriana izay isan'ny nitoriana amin'izany ny ekipa ny mahazo arivo ao anatin'izay raikitra ihany koa moa zany izay fifanolanana eo amin'ny tima sy ny fitondrana HVM izay eny amin'ny fitsarana izy ireo izay miaraka mitondra ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao ary miaraka mandray ny fanapahan-kevitra sy miaradi ao anatin'ny gouvernementa Ravelonarivo ihany koa tao anatin'izay rotaona latsaka nitondrany filoham-pirenena Erasona Ranomampianina ny tany sy ny firenena izay mitobaka amin'izao fotoana izao ary maro karazana ny harona izay asolo ny sachet plastika eny an-tsena ireo vita sinoa no mibana hatrany amin'ny 700 tsena fetsy ny sinoa raha ny zava-misy ray volana teorina hitan'izy ireo ny fika maro ny entana avy any Chine no mitobaka ary dia arona isan'ny mahasarika ny maso izy ireny na izany aza mbola misy ihany koa ireo orinasa izay mamokatra arona sachet antsokosoko amin'izao fotoana izao misy enina ireo panelanelana no efa voasazy zany hoe panelanelana n'ireo orinasa mpamokatra sy ny mpanjara izany no efa voasazy sivy kosa ny orinasa izay nomena alalana hamokatra harona taratasy raha ny fanazavana nomeny ny ministera ny varotra tamin'ity anio ity mitondra ny antsipriana izay ny namana Gaëtan Andreatsilavo. Karazany telo amin'ny ankapobeny ireo arona fampiasan'ny olona eny an-tsena ny kely indrindra izay amidy 500 ariary ny antonony 1,000 ariary ary ny lehibe amidy amin'ny 500 ariary vita sinoa avokoa nefa ireo rehetra ireo tony any beorika amin'inona any sinoa voazatra ny olona satria tsy resaseva tsisy tony dia tony ray minalay
Rehefa hoe ateririka anakana anazy a dia le arina anakalana ihany koa hoe zao 7500 zay naranopy 10 000. Ankoatra ny arona vita sinoa, hitetehetsena ihany koa ny arona vita malagasy, saingy takona tanteraka izany noho ny fitobahan'ny arona vita sinoa. Mitaraina ireo mpandrary sy ireo mpivarotra manoloana izany. Efa be dia be mifanao anazy dia ny olona koa fa misy an'ilay arona sinoa sy an'ny reny dia makany ny olona mividy fa tsy mividy antonga reny 7500 dia mahazo ny anay tonga 20 000 15 000 25. Efa miasa ihany koa ankehitriny ny arona vita amin'ny taratasy, saingy ireo tsena lehibe eto amintsika ihany no mampiasa izany. Raha ny loharanom-baovao azo, mpandraraha malagasy miisa 7 hatreto no nangataka fahazon-dalana hamatsy ny tsena anatiny. Ivoaka tsy ho atsy ny fanomezan-dalana azy ireo hoy ny tompona andraikitra raha nanontaniana momba izany. Ankoatr'izay, mbola misy ary-betsaka ny mampiasa arona plastika. Metoy ihany koa ny famokarana tsokosoko amin'ny alina hoy ny tompona andraikitra ary manaparitaka ny vokatra maraina be eny amin'ireo mpivarotra madinika. Ka eto izay dia mbola manentana an'ireo orinasa izay efa fatapatatra fa miandry izahay satria tsy olona manareo mpanao gazety fa amin'ny alina izy ireo misasatsasany manao ny production dia maraina be izy no mizara any amin'ireny tsena madinika ireny ka tsy andefitra intsony ny ministera satria lalàna efa mivoaka dia tsy maintsy ampiarina. Manomboka izao, hisavan'ireo mpivarotra mofo sy ireo mpivarotra madinika rehetra ny tompona andraikitry ny ministeran'ny varotra manoloana izany raha toa ka ireo orinasa sy mpamongady ary mpivarotra nytonony ihany hatreto ny aran'ny fisavana. Ho Antananarivo renivohitra, mpivarotra nytonony misa 9 hatreto ny tratra ka ny aran'ny sazy. Raha tsy hivina, mety ho tafakatra 100 tapitrisa ariary sy tranomaizina 9 bolana hatramin'ny 3 taona no miatra amin'ireo izay tratra mamokatra na mivarotra ny tsokosoko ireo arina plastika voararan'ny lalàna. Eo amin'ny pejy fifamoivoizana kosa efa nanomboka androany ny fampidirana fourrière ny fiara izay manana ahitana familiana ankavanana izany ka mbola hita eny an-dalana. Ny polisy pirenena moa no miroso amin'ny fisavana ny fijerena azy ireny. Tsy maintsy entina eny amin'ny mpanamboatra azy ihany koa raha ohatra ka alain'ny tompony eny amin'ny fourrière ny fiara raha tsy izany dia tsy mivoaka eny amin'ny fourrière fa ho tazominy manam-pahefana any mandra-tapa-kevitry ny tompony hanova azy ho familiana ankavia hatreto raha ny fanazavana eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana dia miatra avy hatrany ny sazy tsy andefitra izy ireo tsy hiemitra amin'izay fampiarana ny didim-panjakana izay itsakilan'izay koa nefa ireo olon-tsotra izay mivondrona anaty fikambanana manana ireny fiara familiana ankavanana ireny dia milaza fa tsy hanaraka n'izay noty avy amin'ny ministera izay Michel Arnarzon. Tsy azo ampiasaina eto Madagasikara intsony ny fiara manana familiana amin'ny ankavanana nanomboka omaly. Hatreto tsy manaiky ity fanapa-kevitra ity ireo olon-tsotra manana ireny fiara ireny. Itory izy ireo araka ny fanazavana. Tsy fantatro hoe taiza dia manana tsy voaraka aloha hatreto zany satria fiara io zany nanomboka hatramin'ny idirany teto nanaraka tsara ny procédure rehetra vao tonga tany amin'ny avy any sambo dia nisy ny atao hoe réception technique. Réception technique io fijerevan'ny zareo tompona andraikitra zany manaraka ny norme misy eto Madagasikara ve ilay fiara rehefa ohatrany hoe lasa alefaty aminay daholo zany le olona rehetra. Raha tsy ahivina ny volana febroary lasa teo no nivoaka ny fandrarana ny fampiasana ireny fiara ireny. Tokony ny hatrany volana aogositra teo izany no niemitra ny faran'ny volana oktobra. Ray andro aty aorian'ny fepitona no omen'ny fanjakana fiara manana familiana amin'ny ankavanana iray ny tratra ary niditra fourrière avy hatrany. Tsy miemitra intsony ny fampiarana izany raha ny fanazavan'ny tali jeneraly ny ministera ny fitaterana. Nenay tamin'ny février efa namoaka note zay hoe 31 juillet farany. Tonga ny 31 juillet ny véhicule utilitaire rehetrarehetra zany hoe bus, camion efa tsy nahazo tsony visite sy assurance fa mbola nangataka indray dia nomena 3 volana ny fiara madinika. Tonga ty 30 octobre ny anay tsy miemitra tsony, tsisy assurance, tsisy visite, tsisy dérogation, tsy mahazo mivezivezy reny fiara reny. Raha toka mbola mivezivezy dia tsy maintsy ampiarana any ny lalàna dia ahiditra fourrière ferme io dia any izy mamadika azy na escortena izy mandeha amin'ny garage mamadika azy fa tsy omena MLV io raha tsy mivadika io direction io. Mampametra-panontaniana ihany ny hoe ahoana ny momba ireo fiara volant droit izay neken'ny fanjakana nampandoavina aba ary neken'ny mpanao vizity izay niditra teto tato anatin'ny 7 taona ny taona 7 hatramin'ny volana marsa 2012 teo izay fotoana voalaza fa nampiatona ny fampidirana ireny karazana fiara ireny. Raha ny fanadinana natao kosa 10 hetsy ariary hatramin'ny 9 hetsy ariary ny vola ilaina raha toa ka hamatika ny familiana ho amin'ny ankavia.
tsy tsikaritra teny amin'ireo garage mpanao izany kosa nefa ny fampianana ity lalàna ity hatramin'ny androany. Efa miresaka fifamoivoizana, efa miresaka fiara ihany sika tsy mbola mazava ihany koa ny momba ilay fanoloana ny permis taratasy teo aloha lasa permis biometrika izay nalaza tamin'ny herinandro iny tamin'ny herinandro ity ny voalaza moa fa fotoana tokony ampiarana zany an'izay fipetra izay raha ny zava-misy anefa na ny auto école aza amin'izao fotoana izao na ireny toeram-pampianarana familiana fiarakodia ireny izay isan'ny mitondra ny antota taratasin'ny mpianatra omena any amin'ny tompon'andraikitra eny Amboda moanan'izay permis zay dia tsy mbola mahalala na inona avy no atolotra inona no antota taratasy entina sy ny sisa ao anatin'izay ny olotsotra ihany koa tsy mbola miraiky afiry amin'izay tsy fantatra mazava ihany koa no hoe rovina ny fempotoana farany izay tsy maintsy amadihana izany rovina no tonga any ambanivohitra ity permis biometrika ity fa na dia dia Michel Aranarzona. Tsy hita teny amin'ireo polisy mpanaramaso ny fifamoivoizana ny fitaovana ahafahana mijery ireo permis biometrika. Tsy nisy fanazavana azo ihany koa teo anivo ny centre d'immatriculation Amboda na dia nankalazain'ny tompona ndraiky mpanjakana fatratra aza fa hanomboka amin'ity herinandro ity ny fanovana sy ny fivadiana amin'ny fampiasana permis biometrika. Hatramin'ny oviana no ahafahana mampiasa ireo permis tranainy. Raha oviana no tonga any ambanivohitra ireo permis biometrika. Efa vonona avy ny tahirikevitra na ny base de données hitehirizana ny mombamomba ireo mpamily. Raha tsy haivina tahaka izao ihany koa ny fanazavan'ny ministry ny atitany mahakasika izany. Tantanareo ahoana reny permis zay taloha reny dia omena délai reny olona reny za mbola tsy afaka ilaza hoe firy ny fempotoana omena azy tsy maintsy miditra amin'izay resaka modernité zay tsika ka raha mbola misy olona mampiasa version papier any mbola sarotra ny adina amin'izay resaka kolokolo zay fa omena fempotoana reny olona reny mba ahafahany manavao ny azy ihany koa. Hatreto mifamafao ny resaka na ireo tompona ndraikitra aza tsy mahafantatra ny antsipiriany raha ny feo mandeha manomboka amin'ity herinandro ity no tokony hiova avokoa ny permis any tsirairay. Raha ny zava-misy anefa na ireo eny amin'ny auto école aza milaza fa mbola ny permis tranainy hatreto no omena andreo izay mahavita fianarana. Tsy misy na inona ny antsonana hampiofanana azy ireo ihany koa taoriany ireny tamotamo be ireny. Voalohany indrindra aloha mahakasika an'ilay hoe permis biometrika dia anteko manamafita aloha fa mbola tsy voanjo tamin'izany mihitsy zay auto école. Hatramin'izao aloha zany dia mbola midélivrer an'ilay permis teo aloha hatrany zahay. Everina angambany fa tonga mandrapavita an'izay fandaminana izay ho atao zay araka ny filazany hoe mbola hisivoriana dia tsy maintsy mapetraka ny fetra farany ahafahana mampiatra an'ilay permis zay efa nampiasaina hatramin'izay. 7,3 ny vola aloha rehefa mamadika ny permis ou permis biometrika. Ny orinasa Europeana CETIS kosa nahazo ny anjara-tsena amin'ny fanamboarana izany ary 5 taona ny faharetan'ny varotra fampanofana. Hatreto aloha tsy mazava amin'ny mpanara-baovao ny antsipiriany amin'ity fanovana izay sokajiny maro fahatahiterana ity. Maro no manontany tena hoe inona ohatra ny maika ny fametrahana rafitra anaramaso ny kolokolo eny amin'ny lalam-pirenena sy ny resaka fanorana mampalaza ratsy ny mpitandro filaminana eto sa ny fialana amin'ny permis taratasy. Araka ny nambarantsika teo aloha teo ny firosoana amin'ny fifidianana senatorialy eo amin'ny volana latsaka eo sisa dia ho tonga ny andro ny 7 ny volana desambra amin'ny 9 ny volana novambra no fempotoana farany ahafahana ireo antoko politika manolotra ny candidat izay ho atolotra izy ireo manerana ny faritra 20 eto Madagasikara izany. Ny vaovao momba ny fifidianana communaly Averina kosa no azo ny zorakotondrina tamin'ity anio ity na ny asan'ireo ben'ny tanàna na ny isan'ireo ben'ny tanàna sy ny isan'ireo mpanolotsaina. Ny mpanolotsaina moa zany raha ny marimarina kokoa izay isan'ny mpifidy lehibe aza tsy mbola nivoaka akory amin'ny fomba ofisialy ny isan'izy ireo manerana ny Madagasikara fa na dia adiny izo rakotondrina. Raika ambin'ny folo andro sisa dia ho tonga ny fotoam-pandatsaham-bato ho an'ireo komina 7 tsy maintsy Averina ny fifidianana. Saika androany avokoa anefa vao nanomboka nanaparitaka ny fitaovana ho amin'izany ny avy ao anivon'ny senita. Androany ihany koa no nandeha nidina ifotony anaramaso akaiky ny fizotry ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana ireo komisera mpifidianana misa 7. Io paquet io zany dia mbola mampiasanay zany selage mbola asiana ruban koa zany hoe milaza hoe ity paquet ity dia tsy azo sokafana mihitsy raha tsy any amin'ny bureau de vote amin'ny andro fifidianana. Dia reo commissaire électoraux amin'ny senita zany reo tompon'andraikitra rehetra amin'ny staff amin'ny senita zany any amin'ny zay voakasika io parcelle io dia anateraka zay baiko sy toromarika zay hoe tsy azo sokafana io boîte io raha tsy ao amin'ny bureau de vote amin'ny andro anaovana an'ilay fifidianana.
raha tsy ivina nisy olana avokoa ireo commune misy 7 ireo ka nahatonga izay fifidianana izay averina. Ny resaka alabato sy ny fanisambato tsy mitovy amin'ny akapobeany no isan'ny fototry ny olana. Isakilan'izay 12 andro ihany koa sisa no ananan'ireo antoko politika anlorana izay kandida ho amin'ny fifidianana loholona. Io hatreto ny efa fantatra amin'ny fikarakarana ity fifidianana ity, efa samy miomana amin'izany avokoa ireo antoko politika rehetra. Milaza ny andeha irery ny antoko SVM amin'ity fifidianana ity raha nambarany voalohany. Ho mafimafy ny ady amin'ity fifidianana ity, ny SVM izay manana be ny tanàna miisa 4,700 manerana ny nosy ary mitana ny laharana voalohany. Manaraka azy ny TIM izay manana be ny tanàna miisa 4,700. 700 kosa ny an'ny Mapara ary 420 ho an'ny antoko malagasy Miaramainga eo amin'ny laharana faha-4. Ireo hatreto ny antoko politika amin'ny tanàna laharana 4 voalohany tamin'ny kominaly. Eo amin'ny mpanolo-tsaina nefa no mety itodian'ny fifandanjakery amin'izay fifidianana izay. Hatreto anefa raha ny fanadihadiana nataonay androany samy milaza ho mbola tsy misy manana ny isan'ny mpanolo-tsaina azon'ireo antoko politika ireo, na ny avy an'anivon'ny antoko politika na ny avy an'anivon'ny senita. Raha tsy ivina ny be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ihany no mifidy izay olo-olona araka ny lalàna 12,7 manitsy ny lalàna 14,2 momba ny resaka fifidianana izay. Tsy mbola fantatra mazava kosa nefa ny isan'ireo mpanolo-tsaina lasa mpifidy vaventy ireo hatreto. Izay ny amin'ny vaovao iny misy ny fanadihadiana manokana izay ho ataontsika moa anatin'ny mahakasika ny fiomanana amin'izay fifidianana senatorialy izay amin'ity herinandro ity. Fa avy ny orana ety amin'ny Foibe misy ny Cool TV sy ny Cool FM ety amin'ny route digue ety Andotapenaka amin'izao fotoana izao mijojo ny ao ivelany eo. Raha ny nambarany sampana mpamantatra ny toetry ny andro, 2 andro ny farana androany orana artifisialy no marotsaka eto andrenivohitra. Ny fanadihadiana natao androany kosa nafantarina fa mbola hitohy raha pitso sy raha afaka pitso izany ny orana ary any amin'ny lakamisy ihany vao somary isento kely. Manoloana izany indrindra efa tena ao anatin'ny fotoam-pahavaratra tsika satria raha ny taremarika dia raha ny tetiandro raha ny marimarina kokoa dia ny 2 novembre no manomboka izay fotoam-pahavaratra izay. Faritra maro no sokajiana homena amin'izao fahavaratra izao eto andrenivohitra. Isan'izany ny faritra mena mety ho fiotsahan'ny tany na ny arambato tahaka izay efa nitranga tamin'ny fotoam-pahavaratra farany. Eo ihany koa ny faritra mena ny amin'izay mety ho fiakaran'ny rano amin'ireo toeram-ponenana zany amin'izao fotoana izao. Misy ny andraikitra tokony ho raisiny ny olon-tsotra, misy ihany koa ny andraikitra izay tokony ho raisiny ny tompona andraiky mpanjakana raha midina eny anivon'ny fiarahamonina. Ankehitriny tsy mbola hita firy izay hoe inona no ataon'iza amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana iarahana amin'ny Gaëtan Andriatsilavo. Ireto no faritra mena amin'ny fiotsahan'ny tany sy ny trano, ny andrefana andafavaratra, ny antsinanana andafiavaratra, ny atsimo ny andafavaratra, ny andrefany Ambohidepona, Ankatso, Avaratra Akatso, Ambohipo, Faravohitra, Avaratry Faravohitra, andrefany Faravohitra. Ireto kosa ireo faritra mena mety ho fiakaran-drano, Ampefilo, Andavamamba, Ilanyvato, Anosy-Be andrefana, Ankoron-drano Antsinanana, Ankoron-drano andrefana, Tsaramasay, Antomadinika, Mahamasina, Avarado, Besarety, Anyatiazo Isotry, Namotana, 67 hektara ary ireo faritra iva rehetra. Manoloan'ireo manantsy ny andraikitry ny tsirairay ny mpamonjy voina, tokony ho mailo ny rehetra. Ny fanaovana taratasy fangatana no ilaina atao maika raha misy ny foto-dravitra samy mampiayay. Ny zavatra ny tanana ny olona moa zany hijery ny faritra amboniny, ny ao ambaniny, ny ao alohany, ny ao aorianany, ny ankavia, ny ankavanana, reny zany ny tanana ny olona mba jerebo. Ny zavatra atao dia ny manoratra fangatana le olona raha ohatra hoe misy hazo amin'ny tatao eo na rindrina na rindrim-bato na trano dia lefa any amin'ny fokotany, dia ny ao fokotany mandefa azy any amin'ny firaisana.
Maimaimpony tsy misy vola alohan'ny olo-pirenena ny famalian'ny mpamonjy-voina ireo fangatana ireo sy ny fandravana izay mety ho foto-drafitrasa na azo ahinam-pidi-doza. Tsy mbola fantatra mazava kosa hatretiny hoe ahoana ny soroana ireo loza izay azo soroina toy ny fiakaran-drano amin'ny faritra Iva. Tsy misy hatreto asa mivaingana ataon'ny anivo ny komina Antananarivo renivohitra momba ireo lakan-drano salatsalana sy madinika eny anivon'ny Fokontany sy mitety tanàna izay tetsin'ny fakatra any amin'ny 20 isan-jato. Faritra maro noho izany no ahitana fiakaran-drano sahady na dia orana mandritry ny fotoana fohy aza. Torak'izany ihany koa ny momba ireo lalana simba izay mihitatra ary miteraka fitohanan'ny fiarakodia rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao. Andrasana ny vahaolana amin'ireny tranga mahakasika ny fiainam-bahoaka mivantana ireny. Tsara moa no ahafantarana ny renirehitra ireny ary andraisana ihany koa ny fepetra dia n'izao fanombohan'ny fotoam-pahavaratra izao. Raha ny marina ny fiarovana ny aina dia tsy afaka iandrasana na iza na iza. Misy raha teo ny famailona tokony azo ny sambatan'olona raisina raha na dia atao hoe ny tamboho mety manalokaloka, ny hazo mety manalokaloka enjera, ireny foto-drafitrasa efa antitra ireny, na ihany koa ny lavaka amin'ny arabe manoloana ny toerana honenanao izay tokony andraisana andraikitra amin'ny fanaovana tatitra amin'ny tompona andraikitra isana ambaratongany engany isy aino. Izay no azo amintinana azy. Fa ny fahavaratra isan'ny miteraka olana ihany koa ho an'ny sosialin'ny mponina na dia ireo entana ilaina amin'ny andavanandro azy. Miakatra ny vidiny isan'izany ohatra ny charbon, tsy mbola azo ialana izy io fa hatrany amin'ny 5-20 isan-jato ny mponina eto an-drenivohitra no mbola mampiasa charbon na ny arina fandrehitra amin'izao fotoana izao entina mahandro ny sakafo amin'ny herinandro. Raha ela indrindra raha toka amin'ny toy ny orana dia hiakatra ny vidiny izay arina izay raha ny fanazavan'ireo mpamongady eto Antananarivo. Tsy maintsy hiakatra ny vidiny charbon na ny arina fandrehitra raha ny fahitan'izy ireo ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ny lalana ratsy, ny solika efa niakabidy, ny famokarana ny charbon ny fotony ihany koa miakely rehefa vanim-potoana sahala amin'izao ho an'ny mpanjifa eto an-tanàna ny eo am-pelantanana no avadibadika. Fanady Diadinika eto Andriatsilavo. Tranga mahazatra isa-taona saingy lanja miakatra hatrany vao miakatra ny vidim-piainana. Isany ahitana izany ihany koa ny vidy charbon. Miakatra isa-taona ny vidin'ny arina fandrehatra, miomana sahady amin'ny mety fiakaran'ny vidin'ny charbon na ny arina fandrehatra ny mponina amin'izao fotoana izao. Na izany azy tsy afaka nividy amin'ny kitapo ny ankamaroan'izy ireo fandaniana araka izany no tsy maintsy ahena. Tsy hitako izay no tsy maintsy vidina na hiakatra ilay izy. Tsy maintsy mahandro tsiny. Mety hoe ahena izany dia ilay fatafatana kelikely ireny no vidina. Tsitsy. Indraindray vidy misimisy dia tsitsiny. Raha mividy azy zao dia 500 fa roanay mividy 200. Manjato foana ny anana miakatra charbon. Eny tamin'ny charbon lafo teo aloha zao dia mividy charbon 5000 anao. Amin'izao 500 ihany maraina tany. 500 hatramin'ny 1000 isan'andro farafahakeliny ny vola tokan'ny tokantrano iray ividianana charbon. Izany hoe 5,100 hatramin'ny 3,000 na iray gony mahery isam-bolana. Hatreto tsy mbola hita taratra eny an-tsena ny fiakaran'ny vidin'ny charbon. Manodidina ny 4,100 hatramin'ny 4,100 ny kitapo, 4,000 hatramin'ny 2,400 kosa ny kitapo lehibe. Na izany aza tsy maintsy hiakatra ny vidin'ny charbon any am-potony hoe ireo mpamongady ary tsy maintsy hisy fiantraikany amin'ny fanjifana ato anatiny izany. Naza miakatra ohatra zao tonga zao le fotoam-pahavaratra zao dia sin'le orana zany le fanaovana anazy dia lasa very sasaka le fanaovana anazy zany fa tsy mandeha amin'ny ara-dalàna intsony fa tsy mitovy amin'ny mainandro le izy dia lasa kely zany le vokatra azo amin'le izy dia tonga dia miakatra automatika zany le vidiny. Zareo mampiakatra le charbon satria tombo zany le déplacement lany any amin'le izy. Raha ohatra hoe charbon tokony 3 andro tafakatra lasa herinandro mahery tapa-bolana dia izay no mahatonga anazy miakatra. Tamin'ny taona 2010 mbola nahazo charbon iray gony lehibe ny 7,000 amin'izao fotoana izao maingy amin'ny 5,100 ny vidiny. Ny tsy fampiny vokatra teraky ny rotsakorana sy ny faratsiany lalana araka izany no antony lehibe mampiakatra ny vidin'ny charbon eto amintsika. Nanamafy izany ny mpitatitra iray no antoninay. Lalana toetrandro zany ny orana zay tsy afaka ny tôbila intsony akanazy. Mety farafakely zany any amin'ny tena 150 farafakely. 150 gony mety aherin'izay raha tsy fantatra.
raha ny fanadihadiana natao mampiasa charbon avokoa ny 2.7 malagasy amin'izao fotoana izao. Ala manodidina ny 5.3 hektara isan-taona kosa no ripaka eto Madagasikara noho ny fampiasana charbon araka ny tarehimarika navoaka ny WWF farany ny taona 2020. 2 novambra fankalazana ny andro maneran-tany adina amin'ny herisetra atao amin'ny mpanao gazety iverenantsika ny mahakasika izay rehefa avy eo fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena vaovao isan'ny todian'ny sainam-panara-baovao maro maneran-tany amin'izao fotoana izao loza mpifamoivoizana anabakabaka sa asa fampiororona tsy mbola misy valitena ofisialy avy amin'ny tompon'andraikitra 2 andro taty aoriany ny anjaran'ilay fiaramanidina rosiana A321 Airbus izy io zany tany amin'ny tany hay tany Sinay any Egypte fiaramanidina izay tokony ampitoy any Le Caire sy Saint-Pétersbourg moa izany ny azo antoka aloha raha ny valin'ny fanadihadiana hatreto dia hoe nipokana hoe niparitaka teny ampanidinana ity fiaramanidina rosiana ity fa nampanazavana eo amin'ny sary ny France 2 sy ny France 24 erana amin'ny Feizoro Rafaly. Des débris éparpillés sur une large zone de 20 km². Fatim-by tahaka izao miparitaka amin'ny velarana 20 km tora-droa ho an'ny mpanao fanadihadiana tsy azo adikevitra ny hoe niparitaka teny ampanidina ity fiaramanidina Airbus ity efa nijara be dia be ny fiaramanidina tamin'ny fotoana ny anjerany. Ahoana no nazavana na tonga ity loza ity? Tombatombana voalohany olana ara-teknika. Tsy mitombony izany hoy ny kompania rosiana Metrojet na raha masy tanteraka ity fiaramanidina ity tamin'ny taona 2014 ary fiaramanidina tsy mananolana. Araka ny fanazavana ity kompania ity tsy afaka mifehy an'ilay fiaramanidina ny mpanamory tao anatin'ny olana ny tranga tsy nisy ny datitra momba ny resaka olana nataon'ireo mpanamory tamin'ny mpandrindra ny sidina nabakabaka. Ny anjera aty amin'ny tany hainy Sinay izay malaza ho toerana iafenan'ny jihadista ity fiaramanidina ity omaly nisy ny vaovao avy any amin'ny fanjakana islamika milaza fa izy ireo no namely ary nahavoy ity fiaramanidina rosiana ity ho valikafatra voan'ny misilina ve ity fiaramanidina A321 ity tsy mitombona ihany koa izany ho an'ireo matianina. Ça peut pas être l'effet de missile. Araka ny fanazavana ity tompon'andraikitra ity dia tsy manana karazana fitaovam-piadiana na misilina mahavoa fiaramanidina izay manidina ambony tahaka ny lalan'ity A321 ity ny fanjakana islamika. Tany amin'ny 1 metatra ambonin'ny tany no nisy ity fiaramanidina ity. Daesh n'a pas des missiles qui atteignent cette hauteur-là. Maro no milaza ankehitriny fa mety hitombona ihany koa ny resaka sabotage amin'ity raharaha ity. Hita omaly ireo boaty mainty roa ahitana ny resaka sy ny fomba nitondrana ny fiaramanidina. Miankina amin'ny fanadihadiana atao eo amin'ny fikarohana ataon'ny Egyptiana sy ny Rosiana ary ny Européana momba ny nahavoa ity Airbus 321 ity nanomboka androany maraina. Et c'est sur elle que les enquêteurs comptent désormais pour comprendre ce qui s'est passé. Miisa 420 sy 200 moa no maty tamin'ny fianjerany ny fiaramanidina rosiana entany amin'ny tany hainy Sinay 2 andro lasa izay rosiana avokoa ny 220 sy 200 amin'ireo ary teratany ukrainiana ny 3 amin'ireo olona namoy ny ainy ireo mandeha zany fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Ny azo ny Pekin kosa ny filoha frantsay Nicolas François Hollande raha ny marimarina kokoa fionana antampony momba ny tontolo iainana no nionany tamin'ny filoham-pirenena sinoa tamin'ny ity anio ity fionana izay tanterahana any Frantsa moa zany fivoriana izay omanina dian'izao zany fionana tampony zany ny fifanarahana izay antsoina hoe COP 21 no isan'ny antony izany fionana izany momba ny tontolo iainana i Chine izay fantatra ankehitriny fa isan'ny firenena izay mandoto ny tontolo iainana maneran-tany indrindra amin'ny alalan'ny gaz à effet de serre izay avoaka n'ity firenendehibe ity Chine izay isan'ireo firenena manana indostria maro indrindra maneran-tany amin'izao fotoana izao. Andrasana moa ny vokatra zany fionana izay ao anatin'ny fifanenjana ny tady ihany koa eo amin'ny firenena tandrefana sy ny tady tsinanana izany amin'izao fotoana izao raha zay io ny Frantsa miaraka amin'ny États-Unis ao anatin'ny OTAN
ihany koa izay mifanolana amin'ny Rosia ankehitriny momba ny raharaha ady amin'ny fanjakana islamika any Syrie amin'izao fotoana izao. Ny tsikatra ihany koa moa amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay somary nanginginina ireo fahapalalambavao tandrefana amin'ny fitaterana ny fanafihana ataon'ny tafika rosiana any Syrie ankehitriny raha ny zavamisy dia efa manomboka miparitaka ireo jihadista amin'izao fotoana izao, izany ireo nivon'ny firenena fanjakana islamika raha ny vaovao azo hatrany tany antoerana, ary efa maro no manala ny volombava izay afantarana andreo salamy mahery fihetsika izay karazana ompa mihitsy ho an'ireo jihadista, saingy maro no efa manao izany ary mitsoka mandositra makany Turquie sy makany Irak amin'izao fotoana izao. Iverina eto an-tanindrazana isika 2 Novambra araka ny nambarantsika teo, fankalazana ny andro maneran-tany dina amin'ny herisetra atao ho an'ny mpanao gazety izany. Androany moa ny no nanolorany RFI ny vatsim-pianarana ho an'ny mpanao gazety iray sy teknisiana iray avy amin'ny onjapeo dia ny bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon izany izay eo amin'ny andihany faharoa amin'ity taona ity ary nosafidiana manokana i Madagasikara nanatanterahany mpikarakara izany. Tamin'ity anio ity nahafantarana ireo teknisiana amin'ny onjapeo iray sy mpanao gazety malagasy iray izay mahazo izany vatsim-pianarana izany avy amin'ny ity onjapeo ny RFI ity. Iverenantsika misimisy kokoa ny antsiprian'izay ao anatin'ny fahapalalam-baovao rampitso izany. Izay no mamarina ny fiarahantsika amin'ity ariva ity. Tompoko lasy tompoko vavy ety ampisarahana dia patsehivinatsika aloha ireo isan'ny vaovao nentina tamintsika androany hatramin'ny 9 Novambra izao. Ireo antoko politika no afaka manolotra ny candidat sénateur arotsaka izy ireo manerana ny nosy fantatra fa efa miomakomana amin'izany avokoa ireo antoko politika lehibe amin'izao fotoana izao. Manantanina indray ny fitokoana ny syndicat ny Air Madagascar tsy mitana ny teny nomeny ny fitondram-panjakana raha ny fanazavany ireo nivo ny syndicat ary tsy vahaolana fa karazana fandetena sy famonoana ankolaka ny orinasa Airmad no fanapahan-kevitra raisina ankehitriny fa misy raha teo ny kompania pitaterina hafa mandrombaka ny tsena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Orinasa mpamatsy sachet mpamatsy arona taratasy maromaro kokoa 7 no nomeny ny ministera ny varotra alalana hanondraka ny tsena eto Antananarivo taorian'ny iray volana aty aorian'ny nanafoanana ny fahafahana mivarotra amin'ny sachet. Fantatra ihany kosa nefa amin'izao fotoana izao fa mbola misy ihany ny orinasa izay mamokatra tsokosokana izany sachet izany ary mivarotra izany eny amin'ny ireny mpananjara isan-karazany ireny. Misy 9 no efa voasazy hatramin'ity androany ity. Manomboka tamin'ity androany ity ihany koa dia hidina eny an-tsena ijery anaramaso an'ireo mpivarotra tsinjarany. Amin'izay zany amin'izao fotoana manomboka amin'izao fotoana izao ny tompona ndraikitra momba izay fampiasana sachet izay momba ireo volant droite moa zany dia nilaza ny tompona ndraikitry ministerin'ny fitaterana tamin'ity anio ity fa tsy hiemitra izy ireo ao anatin'ny fampiarana izany didy mpanjakana izany. Tompoko lasy tompoko vavy makasitraka atsika rehetra niaraka tamin'ny ekipa iray manontolo tamin'ny ity anio ity tato anatin'ny fahapalalam-baovao rapitso indray ny fotoana atsika manaraka. Veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Yarrive Center, centre commercial en plein centre-ville, en face 1er arrondissement. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarive. GSI, université privée habilitée par l'État. Ny fampalalam-bavao niarahanao tamin'ny Soka Vitre. Yarrive Center, ISA, Institut supérieur d'Antananarive, Université GSI,